Tsy navelan'ny filompanorona ny antoko tim Mawirery ny vahoaka n'Ambohitrimanjaka sy ny kandida ben'ny tanàna zaza ary ny kandida mpanolontsaina ao Ambohitrimanjaka. Toy ny fahita tena amin'ny commune izay nandehanan'ny filoha Marc Ravalomanana dia toa fonina hatrany izay toerana nandehanany. Ny filoha Marc Ravalomanana dia nanafatra ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mponina Ambohitrimanjaka fa tsy tokony hanjaka ao anatin'izy ireo ny tahotra amin'ny ity fifidianana ho avy ity. Tsy avelana irery ianareo, aza matava fa tsy manderery nareo fa hoaninao fantatro. Fantatro fantatro ny tepitepy, fantatro ny tahotra mazanareo, fa idada eo any sahy anaradi fa na matavatra. Zao, hoavy de larbio avy zao iaho, miara-mentana toy zao dao tsika hifidy any zaza, lalana numéro 7. Dia ny conseiller ntso, aza dino indroa mifidy amin'io, lalana fahatelo ny conseiller. Elson, tena zava-dehibe ho natokana amikoatelinareo androany mampaheranareo ary tsy irenareo. Dia zao, maizy nareo mirahina tsara amin'ny commune manodidina fa io toa hoe mitabetsy lany mamy. Fa zao aloha miafatra hoe dia hoe fidio aloha zaza ary ataovy majorité be koa ny conseiller numéro 3. Ny kandida ho ben'ny tanàna zaza kosa dia nanome toky ireo vahoaka marobe tonga nanotrina fa tsy tsipadolaka ny tany izy sy ny mpanolontsaina larana fahatelo rehefa tonga eo amin'ny fitantanana Ambohitrimanjaka. Ratsika Ambohitrimanjaka sy olon-kolokona kora no toy ny dady eto fa efa nanatenarana taminareo zaza ampandrotsana Ambohitrimanjaka ary amerina ny asana Ambohitrimanjaka ampandrotsana Ambohitrimanjaka. Watsalatsika ny fiarina sy ny fivelomana Ambohitrimanjaka Ambohitrimanjaka tamin'izay atsika io tsy mentsika ny ato fidosa za ampandrotsana tsaka mafy raha fitazaza tiako Madagasikara voapirofo androany fa manana tanja ny antoko tim etsy Ambohitrimanjaka ary tiany vahoaka iny an-toerana ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana sy ny kandida natodry ny antoko tim.